Fanorenana tsy ara-dalàna trano 5 orona ambony tatatra no narorana teny amin'ny 7 to amin'ny 10 hektara. Fikorontanana ny anivon'ny Fokotany, ireo se Fokotany teo aloha no mamboly korontana ho ny Vepany-tanahy. Raha ranom-pirenena ajanoa ny kajikajy politika, laram-pamiana ny fikonan-droam-pirenena tsy mitania ny mpanaraka raha-pirenena. Manatra ny fiarabana tompo kilasy sy tompo vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS, manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Tsy tokony ho erisetra no amahana ny olana mahazo ny firenena, izany no afatra navohitry ny teo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM izay nilaza fa mandalo kiondalana manahirana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana ireo tranga miteraka fahaverezanaina, miantso fitoniana, fahamarinana ary fifanajana ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Rinatsara ny tahirinena no hitaterina izay vaovao izay. Mandalo fotoan-tsarotra sy kiondalana manahirana ny firenena amin'izao fotoana izao, manoloana ireo tranga mifanesesy izay niteraka fahaverezanaina, fahafatesana ary ratra hoy ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Nambaran'ity rafitra iarahan'ireo fiangonana lehibe eto Madagasikara amin'ny solotena ity fa tsy afaka ny angina ny fiangonana rehefa vohitsakitsaka ny asiny aina izay fanomezan'Andriamanitra. Mandalo kiondalana manahirana ny firenena ankehitriny. Eo anatrehan'ireo tranga mifanesesy izay mitondra fahaverezan'olona sy fahafatesana ary ratra tatoato, izay miteraka tebiteby safotofotoana ho an'ny fianakaviana maro sy ny vahoaka manontolo. Izahay, filohan'ny fiangonana miombona ato amin'ny fiombona fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM, dia mampaheranareo amin'ny tompo sy mivavaka ary mitodika aminareo rehetra izay nijaly mafy vokatr'ireny erisetra ireny. Tsy afaka ny angina ny fiangonana raha vohitsakitsaka ny asiny aina izay fanomezan'Andriamanitra. Ny fahamarinana sy ny rariny no fototra iorenan'ny fiadanam-pirenena ary manamafy ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Noho izany dia manameloka tanteraka ny erisetra sy ireo fihetsika rehetra mety hitarika any amin'ny fahaverezanaina izy ireo. Ary mampatsiahy fa ny fiarovana ny aina, ny fanajana ny ason'olombelona, ny fahamarinana ary ny rariny no fototra iorenan'ny fiadanam-pirenena sy ny fifampatokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka. Noho izany dia manao izao fanambarana izao ny FFKM. Voalohany, manameloka tanteraka ny erisetra na izay fihetsika rehetra mahatonga izao fahaverezanaina izao ny FFKM. Masina ny aina ary didiombonany rehetra ny miaro azy. Faharoa, maneho ny fiaraha-miory sy ny fanohanana feno ho an'ireo fianakaviana namoy ny havana rehetra ary korerana ratra ary ireo rehetra voakasika izao loza izao izahay. Mivavaka ho anareo sy manentana ny fiangohana rehetra mba anohana anareo ara-panahy, ara-tsaina ary arak'izay tratry ny heriny aminareo. Fahatelo, miantso ny tompon'andraikitra rehetra izahay mba hanohy hatrany ny fifandraisanareo andraikitra sy ny fepetra rehetra mpahamarinana ary ampahitsiana anatin'ny fangararana tanteraka mba tsy verenan'ny loza tahaka izao intsony. Faefatra, miantso ny vahoaka malagasy rehetra izay mba ho tony, ahay andanjalanja ary fampifehy. Aoka tsisy irona amin'ny erisetra fa ny endrikendrehana, valifaty na fanamparitahana vaovao tsy voamarina. Ny fifampiresahana, ny fifanajana ary ny fihavanana ny tokony anjaka. Manentana ireo fiangonana rehetra manerana nosy ny FFKM mba hanao fotoam-bavaka manokana ho an'ireo namoiny ainy, ireo fianakaviana traboina ary ireo veriavana ho fangatahana fitoniana sy fihavanana ho an'ny firenena. Fa vonona amin'ny firosona amin'ny fikonan-dom-pirenena ny ministeran'ny fanavaozana hoy ny minisitra tompon'andraikitra androany. Nandritra ny fihaonana teo aminy sy ny iraka iombonana ahitana solotena manokana avy amin'ny vaomera ny vondrona afrikanina tariny Idriss Farah sy ny solotena manokana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Parfait Onanga Ayamanga Tetsi Antaninarenina.
fiona zay mikendry ny amantarana bebe kokoa ny fandrosona ny dingana fanavozana ahafahan'izy ireo manohana any Madagasikara hatramin'ny fifidianana. Antotakevitra miisa 740 no efa novolavolaina ary tantsoroka ara-teknika, ara-pitaovana, ara-bola no ataon'ny ministera misana fanavozana ho an'ny FFKM amin'ny fanatanterahana izany. No mafisy ny ministra ihany koa fa ny ministera no miantoka ny fampandraisana anjarany rehetra ao anatiny fikonandoam-pirenena. No mafisy ireo iraka manokana kosa nandritra ity fiainana ity ny mahazava-dehibe ny fampandraisana anjarany rehetra toy ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanam-behivavy, ny mpanao politika, ny mpitondra fivavahana mba ho lalam-panorenana ekeny rehetra no ivoaka eo ary tsy hisy fanilehana andraikitra. Tokony andraikitra amin'ny fitantanana ny fanavozana ny governemanta malagasy fa mijanona ho mpanohana ihany ireo mpiara-miombonantoka. Afaka anampiara-bola amin'ny fikarakarana ny fifidianana saingy mila atao mazava sy mangarara kosa nefa ny tetikandro hoy ny fanamafisana. Raha ny fantatra itoy hatramin'ny 20 Jolay ity iraka ity. Ankoatra ireo fikambanana samihafa, ny fiarahamonim-pirenena dia iona amin'ny filohan'ny fanavozana ihany koa ireto iraka manokana ireto. Mahakasika indrindra izay resaka fikonandoam-pirenena izay dia mbola mampametra-panotaninany maro ny firosona mankany amin'ny fikonandoam-pirenena tsy mitanila. Tsikatra ny kajikajy politika ataon'ny sasany izay lasa miteraka korontana amin'ny firosona amin'izany dingana izany hoy ny mpanaraka raharam-pirenena izay nanamarika fa tokony tsy adinoina fa ny manodidina hatrany no nanimba ireo mpitondra ny fandimby teto amintsika. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina. Mifampitazana ny vahoaka sy ny mpitondra amin'izao fotoana raha ny zava-misy no jerena. Satrotra ny fanatrarana ny tanjona raha ny zotra ny raharam-pirenena hoy ny fanehoan-kevitra. Tsikatra ny kajy politika miainga avy ao anatin'ny samy mpitondra ka miteraka fitarazon'ny firosona amin'ny fikonandoam-pirenena izany. Mila mahitsy ny mpitondra amin'ny famaliana ny etaita-bahoaka sy ny fitakian'ny malagasy teny an-kanja. Ao anatin'izany ny firosona amin'ny dinika nasionaly tsy mitanila izay nitakian'ny malagasy fanovandrafitra hoy ny fanazavana. Mety tsy ho tratra ny tanjona satria mivadibadika ny fanapahan-kevitra ny amin'ny mpitondra zao zareo mamorona komity zany. Rehefa apetraka amin'ny FFKM izy io dia matoka ny FFKM hatrany farany. Fa le mivadibadika tsy mety raha samy eto an-tanindrazana zany fa rehefa roa taona dia ataovy roa taona e. Izay efa fanavaozana moa sa fanovana. Rehefa hovaina le izy dia hovay amin'ny lalana mahitsy andehana Madagasikara ao anatin'ny filamenana tsara. Zay aloha fijeriko azy. Fa raha zao fandehany zao mandeha kavia mandeha kavana tsy hay aloha tsy aoriana mihodinkodina eo dia na ny FFKM ngamba hofanina farany na ny vahoaka malagasy koa hofanina. Président Mikael manome fahefana feno ho aneo akaiky ngamba misy hafahafa. Zay fahitako an'io e. Izy tena manotra hoe FFKM marina neny azy. FFKM mahavita an'io, vita ne tamin'ny 91 zany. Tsara ne nataony fa rehefa tonga eo ambony latabatra mpanao politika izy avadiky zareo. Fa izy zany no antandrazany azy satria izy miaramila dia zay. Rehefa matoka ny FFKM dia atokisa hatrany farany. Misy manosika ambadika ho any amin'ny lalandiso ireo nametrahany vahoaka fitokisana amin'izao fotoana. Fahadisoana goavana ary sakana amin'ny firosona mankany amin'ny fanavozana ny famporisiana sady ny filohan'ny fanavozana ho amin'ny filatsahako fidiana amin'ny fifidianana manaraka. Aorian'ny fikonandoam-pirenena vao tokony isy ny adihevitra sy ny famporisiana azy amin'izany raha fanapahan-kevitry ny malagasy rehetra no ahafahany mirotsaka hoy ny fanazavana. Mission fitondrana fanavozana dia manatanteraka ny fanavozana zavatra nitakina. Amboarina ny lalàna tsy nety atao lalàna ny malagasy rehetra. Amboarina ny lalàm-panorenana. Vita zay manao fifidianana. Vita ny fifidianana mipetraka amin'izay rehetra. Zay mitazona ny teny nomeny satria miaramila dia tanteraka somatsara zavatra rehetra. Vita anatin'ny 2027 ane vita e. Fa zay ne tsy mampety an'io e. Amboary aloha ny zavatra rehetra amin'ny fikonandoam-pirenena. Aza reveren'olona hoe milatsahy za hoe mbola tsy any aloha. Vitao aloha zavatra rehetra eo hita amin'izay hoe zao ny lalana andehanana. Fa one misy mandritsika azy hoe milatsahy za hoe ahoana mbola taritinareo any izy. Mila ajanona aloha ny kajikajy politika sy ny adihevitra momba ny mety ho firotsahana amin'ny fifidianana manaraka rehetra raha tena te anatratra ny tanjona napetraka ny rehetra ary raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana marina ho an'ny fanerenana ny firenena. Atao laharam-pahamehana ny fikonandoam-pirenena sy ny dinika nasionaly tsy mitanila. Izay ihany
no lalana ahafahana mamaly ny etaetam-bahoaka sy mametraka fanovana rafitra maharitra ho an'ny Madagasikara ho iatrany ny fanazavana. Miantso ny malagasy tokony fizotry ny fanomanana sy ny rafitra napetraka ny mpanolo-tsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Guy-Maxime Maralaise eny ho manoloana ireo aiah sy ny ady hevitra izay miseho etseroa momba ny fikoanandrom-pirenena. Efa voafaritra mazava ny tetikandro ka tsy tokony ampisalasala ny rehetra izany ho iatrany ny fanazavana. Rindra tsara ny tahiry ny aina atrandry no hitaterana izay vaovao izay. Tsy tokony ikorontana fa ao anatin'ny firosona amin'ny fanomanana ny fikoanandrom-pirenena ny fitondram-panjakana amin'izao sy ny ministera ny fanavaozana izay nomena fahefana amin'ny tantsorika. Nisy ny tetikandro navoaka ny FFKM ka tokony ahatoky ireo ray aman-dren'ireo ny rehetra hoy ny mpanolo-tsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana. Mazava ny dingana raina amin'izany ary azo antoka fa tsy mitanila ny firosona ho an'ny fakan-kevitra hoy ny fanamafisana. Ny FFKM ady hevitra io kanefa ny FFKM manana ny rafitra afaka mahasahana any Madagasikara dia natolotra ho an'ny FFKM ny mandaza manao ny asan'ny FFKM ary tokony atokontsika satria zay no fomba fanaovana politika teto Madagasikara dia ny mampely hevitra diso eny anivon'ny fiarahamonina zay fiarahamonina marefo arakevitra dia mora ny mandefa hevitra diso fa ny sotomana ny sain'ny rehetra dia ny hoe lalana izorantsika makany amin'ny tena fikoanandrom-pirenena ny taridalana hitondran'ny FFKM azy ankehitriny mazava amin'ny rehetrarehetra ny dingana ao atao, mazava amin'ny rehetrarehetra ny tanjona, misy ny fiarovana ny fehi-kevitra ny hosoana ho raisina ao anatin'ny dinga dia amiko zany ny fikoanandrom-pirenena ihany no ahafahantsika miroso ny fanovandravitra. Fikoanandrom-pirenena no ahafahantsika mametraka rafitra sahaza malagasy. Fikoanandrom-pirenena no afaka mamaritra ny dingana hosoana ao aorianan'ny fehi-kevitra. Zay zany rehefa teny fampiarahana io fa io ny hirosoana dia amiko tsy miverina intsony ny fototry ny olona eto Madagasikara ny politika politisianina ary ny mifanongana ny fomba fitantanana tsy mahomby ny fanaovana politika tsy mitodika any amin'ny tombotsoan'ny rehetra fa ny tombotsoan'ny tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena, ny fitiavan-tena, zany rehetra zany no fomba fanaovana politika teto Madagasikara. Raha mikasika ny fikorontana ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao dia nambarana ity mpanolo-tsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana ity fa fanakorontanana inina atao no mitranga ary tazana ny ao ambadika izany. Tokony fitondrana mijoro ny malagasy satria avy amin'ny vahoaka no mipoirana izao fitondrana izao hoy ny fanamafisana. Fantatritsika tsara ny raharaty eo Mahamasina fa nisy olom-bavam-bahoaka teto Madagasikara anisan'ny mihitsy nasahan'ny tenina hoe mbola tsy ampy ny maty tamin'ny fifanosehana tamin'ny fanokanana ny kianjan'ny bariara tsarontsika tsara mahasamy teny an'izany amin'ny masa fanaovan-gazety dia anisany mitondra porofo mahakasika an'izany ny tenako ary ijoroko vavolombelona amin'ny hoe natao fanahinina ny tosika teo Mahamasina. Iza ny nanana an'izany pratika izany teto Madagasikara, tsisy nanana an'izany raha tsy Andriamanitra Rajoelina sy ny mpitondra fanjakana niaraka taminy. Zay zany no ahafahako miteny amin'ny hoe azo arovoaporofo fa tsy maintsy nanana an'izany fitondran-tena amin'ny fomba fanaovana politika mahamohitra zany no mampirisika ny fikorotanana misy eto Madagasikara. Zany eny no isorana amin'ny filoham-panjakana Michael Randrianirina 6 amin'ny rahalahy nahasa mandray fanapahan-kevitra teto amin'ity firenena ity ny ijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana ary tsy misy nahavita an'izany teto mandritra ny vanim-potoana 9 taona ny tonando Rajoelina izay izao anisan'ny nanohitra fa inona ny vita tsy nisy vita fa ireo 5 rahalahy ireo no nahasa mandray fanapahan-kevitra nitondra ny malagasy amin'ny fanovana ka izay fanovana izay ilay arovana tsy hiverenany tsy maty manotra eto amin'ity firenena ity. Tsy ny fanakorontanana na ny ady hevitra ivelan'ny rafitra no hitondra vahaolana fa ny fanajana ny dingana efa voafaritra sy ny fandraisana anjarany rehetra ao anatin'ny fikoanandrom-pirenena izay antenaina ametraka fototra mazava ny fanavaozana.
Mbola mahakasika ny raharam-pirenena izay atrany sy ny tontolon'ny politika dia ny fikonan-doam-pirenena irery ihany no tokony hamaritra sy hametraka ny rafitra mazava hitantanana ny fifidianana izay kasaina ho atao amin'ny taona 2024 hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Tsy maintsy manova rafitra ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana vao azo atokisana satria efa io rafitra io no tsy nekena teto nandritra ny taona maro. Ireo olona mpitantana fotsiny ny ova ho ihany ny faneho-kevitra ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao Tomasina voalohany ity ny Antsipriana izay tateriny na Sesikarazafy sary sindatsariny mbola avatsara. Anisan'ireo teboka lehibe navoatran'ireo kandida raiky ambin'ny folo niatrika ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 ny fanadiovana ny tontolon'ny fifidianana indrindra ny rafitra sy ny fomba fitantanana azy. Noho izany tsy ampy ny fanovana olona fa ny rafitra mihitsy no mila ravana ary soloina ho ny faneho-kevitra ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Tsy niova ny rafitra ny tantana ny fifidianana fa ny olona tao anatiny niova. Noho izany ilaina ny fanavaozana lalina indrindra amin'ny alalan'ny fametrahana lalam-pifidianana vaovao afana mifantoka amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Raika ambin'ny folo candidat izay tsy nankasitraka ny CENI ankehitriny. Fa maninona moa zany iova ankehitriny? Tsy niova zany fa mbola io ihany le CENI. Mety ny olona mitantana azy niova fa le CENI mbola io. Ka le rafitra ny CENI mihitsy mila ovaina. Efa niteny an'izany ny tena koa imbetsaka mila lalàna mifehan'ny fifidianana vaovao tsika satria ohatra anankiray fotsiny ame koa fédération na baolina kitra ohatra ny olona ao anatiny ihany mifidy an'le olona zany hoe CENI tena izy tena tsara dia ny mpanao politika sy miplatsako fidiana ihany manamboatra le CENI zay ny tena tsara indrindra dia samy maka olona manana traikefa zahay dia tafiditra anatin'ny CENI tsy maintsy hovaina io CENI io zay ny anisan'ny zatra ny adivako voalohany anatin'le concertation nationale atsika manao an'izany. Nambarany fa mila dinihana ihany koa ny fomba fananganana ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana tokony handray anjara amin'ny famolavolana izany ireo mpisehatra politika sy ireo mpilatsaka hovidiana ary tokony ho vokatra ny fifampidinihana lalina ao anatin'ny fikonan-doha nasionaly vao afaka manangana voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Tsy tokony atao ankaterena ny fifidianana fa mila homanina tsara mba azahoana antoka fa ekeny rehetra ny vokatra ho avoakany. Anisan'ny lesoka mbola mila vahana ho izy ny tsy fisiany ny fanenjehana ireo sefokotany voarory tamin'ny fanodikodinana vato nandritra ny fifidianana. Atao akaterena fa tsy maintsy atao ampilaminana fifidianana madio sy mangarahara ny tadiavintsika tsy possible zany. Ohatra anankiray koa ameko hafa misy sefokotany nangala bato tambazotra efa matanjaka be eo Madagasikara mbola tsy naheno ako hoe nisy anankiray ngatra nefa efa besaka ny plainte napetraka any amin'ny tribunal reny rehetra reny mila mivoaka. Za tsy mila nizareo migatra rapitso tsy zany ny tanjony fa kosa mila fantatry vahoaka malagasy fantatry ny fepokotany rehetra hoe tsy mahazo mangala bato fa mampigatra. Mila atao zay, mila petraka zay. Mikasika ny fikonan-doha amin'ny pirenena izay andrasany rehetra kosa nambaran'ny Roland Ratsiraka fa tokony ho karakaraina amin'ny pitoniny zany fa tsy rotorotoana. Ny fikonan-doha moa zany fatatsika efa misy ny ministère fanavaozana misy koa ary tena izy ny tena mitantana azy ary ny fahafantarako azy dia ny FFKM apetraka eo ampelatanan'ny FFKM le izy ame fotoana ny FFKM anao an'le izy tsy mila maikitsika tsy mila maiky raha namboatra firenentsika tsy azo atao ankatereny zany fa atao ampilaminana. Tsy mila maiky anaty fanomanana io fikonan-doha io satria fanarenana firenena mitanjona ho hiatrany Roland Ratsiraka. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray niezaka nampifanaraka ny fanohanana omen'ny Frantsa amin'ireo filana izay lara-pahamehana napetraky i Madagasikara i Frantsa hoy ny masoivony ity firenena ity androany nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Nanome toky ny masoivohy izay miasa sy monina eto amintsika fa ito ireo fifandraisana napetraka na dia hifarana zany fotoam-piasany. Tsy ny fifandraisana ara-panjakana ihany no mampiray an'i Madagasikara sy Frantsa fa eo ihany koa ny fifandraisana ara-tantara sy ara-geografia raha ny faneho-kevitra. Ny Antsipriana izay tateriny Narcisse Karazafy sary sindatsariny mbola avatsara.
nateo azy ireo fotoasarotra sy ireo resaka ara-diplomatika nitako fifampidiniana lalina dia tsy nitsahatra ny fifampiresahana teo a Madagasikara sy Frantsa hoy ny masoivo frantsay miasa sy monina eto Madagasikara fa mitohatra ny fifanakalozana teo amin'ireo manam-pahefana malagasy sy frantsay. Anisan'izany fitsidiana ofisialy ny filohan'ny fanavaozana tany Paris tamin'ny volana febroary lasa teo ary ny fandraisana anjara amin'ny fionana tampony Afrika sy Frantsa tany Nairobi ny volana Mey. Ankoatra ny lafiny politika nasongadiny Arnaud Guilois ihany koa ny sehatra nisian'ny fiara-miasa teo amin'ny firenena rotonta indrindra eo amin'ny tanora ny fampianarana ambony ary ny fahasalamana. Il s'est par exemple incarné dès novembre par le financement de travaux à haute intensité de manœuvre dans la ville de Tana permettant d'améliorer la salubrité publique et par le soutien au programme d'aide alimentaire dans le sud du pays. Cette année encore, la France maintiendra un haut niveau d'engagement financier avec la signature récente de plusieurs projets de l'AFD dans plusieurs domaines, le soutien au secteur de la santé et de la sécurité alimentaire, le renforcement de l'état de droit, l'amélioration de la chaîne pénale et la condition de vie des détenus, et enfin l'amélioration du développement urbain du Grand Tana, comme nous l'avions fait au travers de la rocade il y a quelques années. La France, avec ses partenaires, en premier lieu l'Union européenne, poursuivra cet engagement auprès de Madagascar. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous allons contribuer à la création d'une filière numérique d'excellence et à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Conformément aux engagements pris devant nos deux chefs d'État, nous réaffirmons notre disponibilité pour lancer enfin le programme de réhabilitation des infrastructures portuaires civiles de Diego Suarez et nous prévoyons de poursuivre le développement de l'électrification rurale dans le pays. Mpisehatra ara-politika sy ara-toe-karena olom-pirenena ny tanora malagasy ka tsy azo tsinitsiniavina hoy ihany Arnaud Guilois izay nanamarika fa vonina hanome tantsoroka ny Madagasikara azahoana fifidianana marina sy akeny rehetra hatramin'ny taona 2024 izay ho voarakitra anaty tondro zotra sy ny fampiarana izany Frantsa miaraka amin'ny vondrona Europeanina. Voniny Frantsa nohanany Madagasikara amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny fanamafisana ny demokrasia nakasitraka ny fiara-miasa ary maniry ny mbola toizan'izany Madagasikara ho kosa ny ministry ny fiarovam-pirenena nitondra ny tenin'ny fanjakana malagasy nandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay. Betsaka hoy izy ireo teboka iraisan'ny firenena rotonta nitondra nakany amin'ny fampandrosoana. Excellences, mesdames et messieurs, à l'échelle de la sous-région et au niveau multilatéral, Madagascar et la France partagent également une vision commune des grands enjeux régionaux et internationaux. Nos deux pays sont attachés à la stabilité et à la sécurité de l'océan Indien, particulièrement pour ce qui est de la sécurité maritime et à la lutte contre les crimes transnationaux organisés. Nous demeurons également attachés au respect du droit international, partageant la conviction qu'un multilatéralisme fondé sur le dialogue, la solidarité et de l'équité demeure indispensable pour répondre aux défis de notre temps et construire un développement plus équilibré à l'échelle planétaire. À l'heure où les défis mondiaux appellent plus que jamais à l'unité et à la coopération, Madagascar réaffirme sa volonté de poursuivre avec la France un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et la recherche de solutions communes au service de nos peuples. Manodidina ny efatraly ireo teratany frantsay monina sy miasa eto Madagasikara anjatonyireo orinasa frantsay eto amintsika ary 7.0 isanjato ny fanondrana nataon'ny Madagasikara dia any amin'ny Frantsa izay firenena voalohany mpandray ireo vokatra avy aty amintsika toy ny lamba, ireo vokatra fanondrana toy ny lavanilina sy ny jirofo. Nakalasaina androany teny amin'ny résidence de France ny fetim-pirenena frantsay. Fantatra fa ity ny fetim-pirenena frantsay farany tariny masoivo frantsay Arnaud Guilois mialohan'ny hafarany ny fotoam-piasany nanatrika izany ny filoha teo aloha Ravalo manana marika ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernement no tarihan'ny prime ministre niaraka tamin'ny filohany anteny meram-pirenena ho fanehoana ny lanjan'ny fifandraisana ara-diplomatique sy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. À Madagascar, au peuple français, au peuple malgache et à chacune et chacun d'entre vous. Excellente célébration. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci.
fa tonga nanao veloma ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Michael Randrianirina teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsirohitra. Ny maso ivon'ny Frantsa ny asa sinoana teto Madagasikara nandritra ny 4 taona taorian'ny 4 taona nanaovany iraka teto Madagasikara. Naneho ny faniriany itoizan'ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ny fahombiazan'ny firenena malagasy ny fandrosoana ara-toekarena ary ny ananana demokrasia matanjaka ny tenany nandritra ny fiaonana izay naharitra ora iray mahery. Notsindriny fa miorina amin'ny fifandraisana ara-piarahamonina, ara-toekarena, ara-kolotsaina ary fiombonana ao anatin'ny francophonie ny roy mampifandray any Madagasikara sy Frantsa. Nanamafy koa ny maso ivo fa mitohy ny dinika ara-politika eo amin'ny firenena rotonta ary mbola mitohy ny fanohanan'ny Frantsa any Madagasikara tsy ho an'ny governemanta ihany fa indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Anisany mahatonga ny olom-pirenena milaza fa tsy maleo teny Madagasikara ny tsy fahampian'ny fahatokisantena sy ny fahasahina mijoro amin'ny maha-firenena azy. Mila manana azon-damosina ny firenena amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena hoy ny faneho-kevitry Rivo Rakotovao. Ahafahana miaro ny tombotsoa-pirenena ao anatin'ny fisokafana amin'ny fiaraha-miasa. Narcisy Karazafy sy Mbola Vatsara no mitondra ny antsiplian'izay. Anisan'ireo firenena manana fifandraisana ara-tantara sy maharitra Madagasikara i Frantsa tokony ho tohizana hatrany izany fifandraisana izany hoy Rivo Rakotovao filoha nasionaly ny antoko HVM saingy mila petraka mazava kosa ny tombotsoa entiny ho an'ny firenena mila miara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka i Madagasikara ka tsy azo dia tsy hita ireo tetikasa sy anjara piriketiny ireo orinasa frantsay eto amin'osy nambarana anefa fa misy hatrany ny tombotsoa tadiavin'ireo mpampiasa vola vahiny rehefa miditra eto amin'ny firenena fa anjaran'ny malagasy kosa ny miaro sy mitady ny tombotsoany ihany koa. Mandray roa ilay izy, mandray roa ilay coopération ary fantatritsika nefa nitanjaka ireo orinasa frantsay miaina eto amintsika. Tsika tsy tokony hoe sentosenty fotsiny, matoy ny olona tonga eto dia mitady ny tombotsoa anazy. Fa ao anatin'izay fiarahan'izay zany tsika ny tokony mba miaro ny tombotsoa antsika hoe inona mahasoa ny firenena. Zay andraikitry ny mpitondro zay fa tsy ahilika any amin'ny coopération. Nefa ianao ao anatin'ilay fifanarahana nanahoana ny zavatra ataonao. Zay zany angony tokony hovana fa tsotra loatra ho anay mpitondra ny mpitondra le milaza hoe ka le fiarahana tamin'ny rano ka ianao zany ahoana ianao neny no mitondra dia ianao zany mba mijery hoe inona mahasoa an'ity firenena ity taoriana nazatra be da be miovaova ny eran'izao tontolo zao misy mitodika makatsy mitodika makaroa avaviny ny sampo tariva antsika dia makary amin'ny ilany ary fanjarantsika mandanja lanitra satria firenena maleo teny isika miaraka amin'izao tontolo zao isika rehefa manaja antsika izy ary mitady izay fampandrosoany rano zay. Tsy tokony ho ny fitondrana rery ihany no tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny tombotsoa amin'ny pirenena hoy Rivo Rakotovao fa afaka mandray anjara amin'izany ihany koa ny olom-pirenena rehetra firenena maleo teny Madagasikara ka mila mametraka mazava ny fitsipy-dalao ahafahana misitraka tombotsoa bebe kokoa amin'ireo fiara-miasa amin'ireo firenena hafa. Tsy tokony ho sakana amin'ny fifandraisana amin'ireo firenena mpiara-mombonantoka ny fiara-miasa amin'ny frantsay ho hiatran'ny fanazavana. Zany inona 10 taona teoriana ve tsika dia mbola hitanisa foana hoe ka ny frantsay nanao an'izao zay niady izy hoe raha manana ampotsika dia zay no izy zay ny anahy hoe tsy miady amin'rinizanizy tsika fa mametraka kosa hoe tia mahasoa anay dia eo tsika zany misafidy hoe iza no afaka naraka antsika amin'izay rehefa apetraka ny fitondram-panjakana hoe ireto kosa mahasoa anay nefa raha anay manao aminareo hitrandraka ny arena ny firenentsika tsika tsy maninona zany raha amiko raha ilainy zany tsy maninona mahasoa ny firenentsika fa apetraka fotsiny fa ny azy zany aveko mandeha dia le ohatrany hoe miala foantsika hoe ka ny vazaha io ka ny frantsay io ka zao dia ianao zany inona zay no mety mahatonga ny olona hoe tsy maleo tentsika satria tsika tsy mitsangana marina hoe mafy ny fanohatra arakevitra amin'izany satria le olona matanjaka no hainao fefa 15 taona kosa mba aloha mba mijoro amin'izay mahizy azy. Tsy tokony hifantoka amin'ny zava-mitranga tamin'ny 15 taona lasa intsony isika fa mila mametraka mazava izay mahasoa ny firenena mialohan'ny fanatanterahana ny tetikasa miaraka amin'ny firenenkafa. Voatendry ho filohan'ny filakevim-pitantanana ny EDBM Yvon Ratsimbazafy Randria Mialson araky ny didim-panjakana laharana fa 434 tsipika 920 nandimby anandriany aina Rabarson
tontosa omaly tetsy Antaninarenina ny famindram-pahefana teo famindram-pitantanana teo amin'ny rotonta. Nambarandritra izany ihany koa ireo mpikambana vaovao amin'ny filakevim-pitantanana ny EDBM. Mpikambana 20 no mandrafitra ny filakevim-pitantanana ny EDBM izay ahitana olona 12 misolo tena ny fanjakana, 7 avy amin'ny sehatra tsy miankina ary 2 avy amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny fampiasam-bola sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana. Raha ny fantatra mpitsara misahana ny raharam-bola ary efa nisahana ny fitalevan'ny fitsarana anatiny sy ny ady amin'ny kolikoly tao amin'ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana Yvon Ratsimbazafy talohan'ny nahavoatendry azy ho talian'ny kabinetra tao amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana ary misahana ny andraikitra mahasekretera jeneraly lefitra ao amin'ny fiadidina fanavozana ny repoblika ihany koa ny tenany amin'ny zao fotoana izao. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa trano miisa 5 no tratra fananao fanorenana tsy ara-dalàna tetsy akaiky ny moské 720 hektara ka nirosona ny fandravana azy ireo. Nisy tamin'ireo trano no aniteratany vahiny nanamafy teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy misy natao ambony lalàna ary tombotsoany be sy ny maro ny fanarahana lalàna velona sy manan-kery eto amin'ny renivohitra ny tanàna Antananarivo. Ny Antsipriana izay. Manaiky ny fandravana ny trano ireo olom-pirenena satria mahasoa ny tanàna ary tombotsoany be sy ny maro. Hoy ny renim-pianakaviana iray, isan'ny noravain'ny commune trano tetsy 720 hektara. Misy ampahany tamin'ny trano izay ny orona mantsy no teo ambonin'ny tatatra ka tsy maintsy niroson'ny commune ny fandrodanana izany ny maraina teo. Fa efa nampahafantariny tany amin'ny commune fanaovana projet na canal le tondradrano misy ety aminay zany dia nanaiky izay manaiky ny andravanan'le tanàna zay aoka kosa nefa hoa mba atao mitovy izay rehetra mikasika ny ambony canal hoe tena ny ambony canal marina ve manohana an'le rano mabe ny rano ety amin'ny 67 fa to mitovy daholo hoe rehefa voakasika izay dia aoka mba samy andray daholo fa izay aloha tsy mandà fanatsoavana ny tanàna rehefa hoe izay mahasoa dia matao mitovy daholo izany ny vahoaka na manana na tsy manan-kataona ny mahafantatra olona na tsy mahafantatra olona dia tokony mba hitovy daholo mba ho tratran'le hoe rehefa tratranao anatin'le ambony canal fandravana ianao dia aoka samy mba anaiky daholo aloha. Nilaza kosa ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa efa nisy ny fampafantarana ireo manorina trano eny ambony tatatra ireo. Lalàna efa nisy hatry ela ho an'ny commune ambonivohitra Antananarivo io lalàna io fa tsy lalàna vao noforonina amin'izao akory, hoy ny fanamafisana. Efa nanao fidinana teny fotony teny tamin'ny 17 no volana jona ty dia nisy trano maromaro miorina eo ambonin'ny canal. Aloha faritana tsara trano maromaro no satria manadio canal zay. Le canal zany natao hitondrana rano, hivoahana rano. Nefa ireo trano ireo eo ambonin'le canal dia natao daholo moa ny lamina ara-pitsarana, lamina anina dia efa mivoaka le didy zany dia androany zay nanatanteraka an'le asa. Nanana fotoana maromaro ihany ireo olona ireo raha tsara sitrapo zareo dia tsy tonga tamin'izao zavatra zao fa efa mba nataon'le izy dia mba tsy tonga amin'ny hoe fandrodanana le 67 eo mbola maromaro aty ivelany misy be da be ho hitanareo eo rehefa tonga le fotoanany ohatra hoe tsy adan'iny zao misy ao manaraka n'iny canal tia Andravoahangy iny misy ao maromaro le izy. Io zany Opefilo koa misy ao. Io zany rehefa trano miorina ambony canal dia tokony fantatry ny olona tsirairay hoe tsy azo atao zany. Manao antsoavo amin'ireo manana trano miorina ambony tatatra nalakan-drano ireo ny mpitantana Antananarivo mba analaizainy avy hatrany fa tsy andry ny fepetra ho raisin'ny commune Antananarivo renivohitra, hoy ny fanamafisana. Le fomba fiteny fandrodanana mantsy ohatrany hoe fa raha tsara sitrapo le olona zany aza manainga androany ny commune urbaine Antananarivo zay manana trano ka miorina ambony canal dia tokony mahatsapa tena dian'izao mba analan'izany fa tsy ho tonga amin'ny fandrodanana foana.
Nanamafiatrany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy misy olona ambony lalàna ka na iza no manao fanorenana tsy ara-dalàna dia tsy maintsy andrasana fepetra araky ny lalàna manan-kery ho an'ny tanàna mba ho tombontsoan'ny be sy ny maro. Tsikatra nandritra ity fotoana ho an'ny fandravana fanorenana tsy ara-dalàna ity fa ny farimbona ny piasan'ny commune urbaine Antananarivo sy ireo tompotrano ny amin'ny fandravana mba ho tombontsoan'ny rehetra. Mbola vaovao eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay hatrany dia mitohy ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny fampandrosoana. Nankataovana tamin'ny alalan'ny fifanaovantsony ny fiarah-miasa vaovao teo amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny sampandraharaha ny firenena mikambana amsana ny ankizy na ny UNICEF eto Madagasikara. Tanjona ny anamafisana ireo etsika ho tombontsoan'ny mponina indrindra ny ankizy sy ny tanora. Rindra tsara ny tahiry aina atrany no tanterana izay vaovao izay. Ny taona 2024 no niorina sy nipetraka teto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra etsy amin'ny Bemasisotry ny larana maintso 720 natao izany mba ho fiarovana ny ankizy eto Madagasikara. Raha ny fanazavana azo dia antso manodidina ny 100 isanandro no voaraha eto amin'ny ity toerana ity. Izany hoe tsy nitranga eto Antananarivo ihany fa misy ireo tranga mahazony zaza any amin'ny faritra. Izany no mazava-dehibe ny fifanaovantsony mpiarah-miasa teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny UNICEF ity mba anamafisana ny ady amin'ny herisetra mahazony zaza sy ny ankizy raha ny fanazavana. Izay niarahan'ny commune urbaine Antananarivo ny ao koa ministère amponina ny police nationale amin'ireo ohatra herisetra mahazo ny ankizy indrindra aloha fa amin'izao fotoana zao dia mivelatra kory zareo satria hitantsika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ireo alajaza sy famonoana entsika tato ato dia niezaka ny angavy ny commune urbaine Antananarivo mba hanome an'izay ligne zay malalaka koa mba hamezana vaovao ho tonga aingana eo anivon'ny mpitandro filaminana raha sendra misy zavatra manjo andreo zanatsika. Rehefa misy miantso dia mazava ho azy misy ireo olona ao misy polisy ao misy mpiasan'ny commune koa ao misy mpiasan'ny ministèren'ny population koa ao satria le ligne verte koa misy amin'ireny resaka zaza manko rehefa misy manjo azy dia mila fiahina ara-tsosialy dia misy olona misehatra amin'izay koa mandray amin'io resaka ligne verte eo mba ahafahana mijery hoe inona service aizany tokony mandray an'ity zaza ity ary zareo mpandray ny telefona mantondra le olona hoe inona tokony anampiana azy aizany lalana tokony izorana. Manodidina ny roetsy no zaza monina eto Antananarivo renivohitra amin'izao ary mena ao anatin'ny fiainana tsy lavorary sy tsy manaraka ny toe-pahasalamana ka tena mila fiahina hoy ny fanazavana. On compte qu'on a à peu près plus de 2 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui dans la capitale de Madagascar. Et parmi ces enfants, comme vous le savez certainement, un grand nombre sont aussi dans des conditions vraiment de pauvreté et sont dans des quartiers très défavorisés. Donc je pense que ce partenariat, c'est vraiment un partenariat. On compte à la fois sur la force de la CEA pour mobiliser ses travailleurs sociaux, ses financements, ses budgets en faveur des enfants. Et puis l'UNICEF apporte son expertise, apporte ses appuis. Récemment, on a fait, au-delà de la protection et de la ligne verte dont on parle aujourd'hui, on a fait une enquête sur la situation de la nutrition des enfants dans des quartiers défavorisés qui montre que la situation est vraiment inquiétante et pour laquelle il va falloir qu'on déploie des réponses. C'est pourquoi on a formé déjà plus de 50 personnels de la CEA à tout ce qui est prise en charge de la nutrition et détection surtout des cas de malnutrition. Et on va continuer aussi dans le domaine de la participation des jeunes, le domaine du développement du jeune enfant. Et on va aussi mobiliser, probablement continuer à travailler avec les scouts, la fédération du scoutisme et des différentes fédérations pour vraiment travailler dans les quartiers, parler avec les parents, donner des informations sur la bonne manière d'éduquer les enfants et de les élever pour leur développement optimal. Solosaina sy kasika ireo fanampina hita maso avy amin'ny UNICEF ho fanohanana sy fanampina ity ivitoerana fandraisana tanana ny fiarovana ny zony ankizy eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ity androany.
Sesilany tato ato ny fitokonana ataon'ireo andian'olona eny anivony fokotany ireo se fokotany teo aloha napetraky ny fitondrana teo aloha no mandrisika ireny mpitokona ireny hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy. Betsaka loatra mantsy ny hoy ny fanazavany ny fetra lamozafindolona ny osoka sy ny fanampara-pahefana nataon'ireny olona ireny ka izany no antony tsy afoizan'ny toerany ary mahatonga azy hitarika korontana eny anivony fokotany. Natsisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipliana izay. Iray amin'ireo fokotany nahazo se fokotany vaovao ny eny ambany ala commune Andranona Ohatra Itosy ny trangana fanakorotana n'ity fokotany ity androany abetsaka ireo fitantanana tsy nety eto anivon'ity fokotany ity ka izay no antony nanekena andraisana ny fitantanana hoy ny se fokotany ambany ala vaovao tanjona napetraka ny anomanana ny fifidianana madio anaty lisitry ny mpifidy voadio. Zavatra mikomaky teo amin'ny sehatra fifidianana rehetrarehetra zany teo resaka anabatso nalaza zany dia zavatra zava-misy raha teto ambany ala zany dia nisy korotana teto tsy nety ny ala le président fokotany dia zay moa zavatra miseho manerana ny faritra rehetrarehetra zany dia io natonga anio kanefa lama ihany lista teo ohatrany zany indraindraikitra inandraindraikitra fanjakana zany mission nitona zany hoe manomana ny fikarakarana ny fifidianana manaraka rehetrarehetra zany fa rehefa vita ny élection rehetrarehetra zay atao sy efa noman'ny fanjakana zany zay fifidianana zay hoe miandry zay fifidianana rehetrarehetra zay zany na ity fotona na ny any ambony rehetrarehetra amin'ny ambaraton'ambony rehetrarehetra ka iveriko hoe fampandehanandrara zao no ataonay eto sy mikarakara zay fifidianana zay. Manoloana ny fihetsiketsehana sy ny fitakiana miseho eny anivon'ny fokotany sasany amin'izao fotoana nambaran'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny faritany Antananarivo fetra Ralamozafimbololona fa tafiditra ao anatin'ireo olona mikendry fanakorontanana eto amin'ny firenena ireo sefy fokotany teo aloha izay mitarika hetsika fitokonana eny anivon'ny fokotany tsy nisy fifidianana nametraka ireo sefy fokotany ireo tamin'ny fotoana nitondran'ny fitondrana teo aloha ka tsy anjaran'izy ireo no mitaky fifidianana. Tsy tokony hoy izy ireo ihany koa no hanomana ny fifidianana ho avy na fifidianana sefy fokotany zany na filohan'ny pirenena na solombavam-bahoaka. Ary ny olona ireny dia nanao efa fikarakarana mafy mbola ahafahany verina eo hanao ny zavatra tsy mety nataony indrindrandrindra tamin'ny famadihana ny voka-pifidianana. Manana porofo izay tapelan-tananay sary tao atokantrano na solombavam-bahoaka miparitaka zany rehefa fantatry ny tompona andraikitra rehetra ny amin'ny hoe nampandalovina tany an-trano na solombavam-bahoaka ary ny tompona andraikitry ny seny dia nisy tafiditra tao anatin'izany ary ireo sefy pokotany indrindra ny teny boriboritany fahadimy dia tafiditra tao anatin'izany tsy kombakomba famadihana vokatra zany avokoa misy sary ho aty apelan-tananay zay ny tiako itenena aminareo hoe manamafy satria nareo mpanao gazety afaka manaparitaka izany indrindra ho an'ny resaka manerana Madagasikara todika amin'ny fitondram-panjakana mahefa soloa ireo raha ohatra ka ho avy ny fotoana orindrina kely ao ivoan'ny atao hoe didim-panjakana didim-pitondrana mahakasika ny fifidianana zay tanterahana anoloanan'ireny sefy pokotany ireny mandra-paha aloha tsy ireo no tokony hikarakara n'ilay fifidianana fa tokony esorana ray manontolo ireo tokony mitovy amin'ny nanesorana ny sefy distrika mitovy amin'ny nanesorana ny nanasorana vahoaka n'ilay mpitondra teo aloha. Ekena fa anisan'ny fitakiana nentin'ireo tanora nidina an-dalambe ny fanatanterahana ny fifidianana sefy fokotany ny olana mipetraka nefa dia mbola ireo tompona andraikitra teo aloha ihany no mitantana ny fokotany sasany kanefa misy amin'izy ireo no voatondro nandray anjara tamin'ireo tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana filohan'ny pirenena farany teo ho ihany ny solombavam-bahoaka fetra Ralamozafimbololona ka miantso amin'ny fitondram-panjakana ny tenany mba handray fepetra aingana amin'ny fanoloana ireo sefy fokotany ireo tahaka ny fanoloana efa natao tamin'ireo lehibe district tsy tokony ireny tompona andraikitra ireny tsony ho ihany ny fanazavana no hikarakara ny fifidianana kasaina ho atao amin'ny taona 2017. Satria matahotra izy ny ivoahany marina mahakasika ny firaisana tsy kombakomba nataony niaraka tamin'ilay solombavam-bahoaka teo aloha izay niaro azy sy ilay fitondrana teo aloha niaro andry zareo tamin'ny zavatra tsy mety nataony fangalana tanin'olona tsy ara-dalàna fampiasana ny fitaovam-panjakana fampiasana fitaovam-pokotany misy ny antsasany zany toy ny anivandy dia atao fanaovana karaoke lasa misy karaoke sy bara eo ampitany fiangonana efitsika hoe masonareo amarininy zany dia iza ny tompon'ilay izy ny président pokotany teo aloha mandeha ny ary tsaronenana ny arahantsika nahity ireny zavatra ireny hoe ny tanin'olona ara-dalàna titre borné tadiavin'ny sasany ho alaina dia izay ny sany teny dia tonga dia nampidirina ponja
zany ny zava-nisany tsy any rery tanasoavy masandro toraka zany misy tanin'ny commune fananany commune fananam-bahoaka niraisana tsykombakomba natao tantela fadrako satria naninona misy miara misosy arak'ilay fomba fitenenana tsy miboribory tany fahadimy rery dia zao ny zavatra misy teneniko anareo mpanao gazety ry zareo avava ry zareo mitabataba mody miteny ny sasany manao hoe aleo atao fifidianana fa izy vena fifidianana nametrahana azy teo sa ahoana mety ho tahotra ny voamin'ny marina momba ireo fanodikodinana nataon'ireo sefy fokotany no tendrena atamin'ny fitondrana teo aloha no antony mahatonga ny sasany amin'izy ireo andrisika olona nohitra ny fametrahana sefy fokotany vaovao maro ireo fitarainana voaray mikasika ny fanaparam-pahefana nataon'ireo sefy fokotany teo aloha ireo noho izany ilaina ny fanovana eny fotiny ho ihan'ny fanamafisana. Vaovao avy any amin'ny distrika Antsirabe faharoa kosa indray no anoizatsika ny fampahalalam-baovao ny tokony nanoloana ny lapantanana Anambano Antsirabe faharoa ny lanja Sorabaventy ireo mponina avy ao amin'ny fokotany enina avaratry ny commune Androany. Takin'izy ireo ny anamboarana ny lalana hamoahana ny vokatra avy ao Andrakodavaka, Farimena sy ny manodidina. Efa nisy izy ireo nitetika asa fanamboaran-dalana ny ainga avy eo Vatofotsy Antsirabe amin'izao saingy atreo atampon-tanàna ihany ka takin'izy ireo ny hitaran'izany any amin'ireo fokotany mpamokatra. Ny Antsiprian'izay tateriny Ando Miaradina. Tsy nety niala teo alohan'ny biron'ny komina Ambano ireo tantsaha avy amin'ireo fokotany maro any avaratry ny komina Ambano Antsirabe 2 Androany. Ny lanja Sorabaventy izy ireo mitaky ny anamboarana ny lalana miainga any Ambano no mianavaratra. Misy ny fanamboaran-dalana mandeha miainga avy ao Vatofotsy saingy atreo atapon-tanàna Ambano ihany zany amin'izao fotoana ka takin'izy ireo ny hamadihana sanitarana nitetika azy ho any avaratra hifantoka amin'ireo fokotany tena mpamokatra. Mitaky fanazavana ihany koa ny mponina manoloana ny filazana fa misy lela vola 2 miliary nambaran'ny filoham-panjakana ny fanamboarana ny lalana natetika asan'ny komina zany na fanampiana fotsiny ihany. Nandateto filoham-panjakana fa tsy filoham-pirenena misy filoham-panjakana andesana eto. Tonga teto izany dia zao ny zavatra enitsika vahoaka hoe misy vola omeny anamboaran-dalana. Zay fotsiny aloha io an-tanàna dia 1 miliara 2 francs. Roa lavitisa zany ny voalaza roa atreo. Zany dika zany tsy tetika asan'ny komina zany fa fanampiana ho an'ny komina asa voatara ny fitomana tompoko. Fanampiana zany io aloha tsy tetika asan'ny komina. Zay fanontaniana hoe asamakely raha tetika asan'ny komina tsy masina depart vahoaka aloha zay vao atao filakevitra zay vao tatarahan'ny komina zay vao makany distrika sy raparatomby isan-karazany. Mitaky nisy ny fifampiresana ny tompony andraikitra hamana ny olana saingy tsy nanaky izany ireo mponina. Kipa be miresanareo amin'ireo dia misy olontanan'ireo tongeto tsy misy vola fa ala izy anapita zao fa hitapitoerana tao Madagasikara tsika mitana fa raha etika oaoakotsika tsisy vitana Valiteny mazava sy tsotra no andrasan'ny mponina hoy ny fanazavana dia ny fanamboarana ny lalana. Tinana ngamera valiteny amin'ny anina no atao ilay lalana. Nitondra fanazavana ary nitafa tamin'ireo voaka maro ny délégué tao amin'ny komina. Efa misy nitatitra amin'ny ambaratonga-pahefana rehetra manoloana io olana io ny fanazavana ka amadihana ny fanamboaran-dalana mianavaratra. Tena maniry tokoa raha maniry atsika mianakavy zao hiara-pafa aminy amin'ny mahasolo tena mpanjakana azy voalohany atao distrika Antsirabe faharoa.
toizana ihany raha sitraka ny fonareo io dia tonga amin'ny fiteny aminy hoe mitanjaka ny tsirairay tsy atao anaty firaisankina fa efa hitantsika fa maralantsika ny lalana efa eniko ilay izy dia efa manao tatitra eo amin'ny ambaratonga mpanjakana hoe avadio aza-pitiana aloha ny any atsimo fa alohan'ny any avaratra isandiva kozy toetitsika mikery toetitsika mifahendrena ao anaty manaja asongaram-panjakana izay rahatsika nandramato be ny tanàna. Isan'ny mpamatsy legioma sy voankazo any Madagasikara ambany mampidibola ny komina ihany keo amin'ny alalan'ny hetra saingy misedra olana amin'ny famoaham-bokatra. Etsika fanairana no ataon'ny mponina androany fa mitaky kosa izy ireo ny famanaingana ny olana. Andrasantsika moa ny fivoaran'izay vaovao rehetrarehetra izay fa vaovao avy eny anivony anteny miram-pirenena kosa indray dia lalàna maromaro no hodinina ao anatin'ny fivorinana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena izay hotontosaina amin'ny volana aogositra ho avy izao. Fantatra ihany koa fa hosokafana ny fanadihadiana mikasika ny orinasa Jirama ary atomboka ny fanadihadiana atao amin'ny filoha teo aloha. Ny Artsisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay. Tafiditra ao anatin'ny lahadinika hodiniana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny raharaha mahakasika ny orinasa Jirama ny mikasika ny fanofana groupe ny vola mivoaka ary ny olana rehetra no sedray ny orinasa Jirama isan'ny fiantsonana ny fitsarana amin'ny sanany konty ahafana manao tatitra amin'ny vahoaka ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny prix zany na ny resaka fanofana groupe zany na groupe maty mbola pehena zany ny resaka siotsonjesaka daholo zany rehetra zany. Fa allo aloha zahay hanao ny enquête parlementaire io andeha ny enquête parlementaire momba ny Jirama. Amin'ny moa zao ny any Jirama no tomboky nandroany misy fiantsona Cour de compte expert ahoana ny étape rehetra atao mba ahafahanay solombavam-bahoaka hanao tatra amin'ny vahoaka malagasy hoe inona marina ny zavatra miseho amin'ity société Jirama. Efa tapaka ny fanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana ary olodiniana ihany koa ny mikasika ny fanadihadiana ao atao momba ny filoha teo aloha efa lany nandritra ny fivoriana ara-potoana ny mikasika io raharaha io aka tomboka ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana. Nandrobony koa dia fefa votenay koa momba ny fitatana ny Ngay Rajoely. Fefa ny votena koa izy io tao amin'ny anteny miram-pirenena. Ary na ny pomba ny Rajoely rehetra amin'izao fotoana izao ary ny vote hoe hatao io enquête parlementaire tamin'ny fitantanany Ngay Rajoely eo. No mafisy ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa mbola tsy voafaritra ny daty anatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana saingy hirosoana amin'ny volana aogositra ho avy izao izany. Mbola eo manodidina izay resaka Jirama izay indrindra dia nanomboka androany ny asa nataon'ny Vomera ho an'ny enquête parlementaire momba ny Jirama iray amin'ireo orinasa stratezika ny fanjakana raha ny fampafantarana nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Rariny sy ara-dalàna ny ampafantarana ny vahoaka malagasy ny marina momba ny fitantanana ny Jirama amin'ny maha-orinasa mpanjakana azy ny olana sedrainy ny fampiasana ny volam-bahoaka ary ny antony mahatonga ny fahasahiranana miseho amin'ny famatsiana rano sy herinaratra hoy ny fanamafisana. Tsy natao hanenjehana olana ny enquête parlementaire fa natao hitadiavana ny marina, hanamafisana ny mangarahara, iantohana ny tamberina andraikitra ary hanolorana vahaolana maritra ho an'ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy hoy ihany ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ho tanteraina amin'ny mpalevatena ampitandremana ary ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona izany asa izany. Volam-bahoaka no tantanana, tombontsom-bahoaka no arovana, kararina raha mananjo ahalalan'ny marina ny vahoaka malagasy hoy ihany ny fanamafisana. Mbola vaovao ny orinasa Jirama izay hatrany tafiditra ao anatin'ny tetikasa fiaraha-miasa amin'ny orinasa Jirama sy ny sehatra tsy miankina ny fampitaovana entina manamafy ny herinaratra eto Madagasikara ho apetraka any Antsiranana, Mahajanga ary Toamasina ny tetikasa photovoltaïque manana tanjaka 270 mégawatt miaraka amin'ny rafitra fitahirizana angovo amin'ny bateria mba hanatsarana ny fahamarinana ny tambajotra any antoerana. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara trany.
fanamby lehibe eto Madagasikara ny famatsiana herinaratra indrindra ambanimpotoana ny mahitany toy izao manoloana izany mitoy ny ezaka amin'ny fanamafisana ny fahafahamamokatra sy ny fanatsarana ny tambazotra amin'ny alalan'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa efa misy sy ny fampidirana vahaolana vaovao mifototra amin'ny angovo azo avaozina napetraka ny Thomas naraka izany ny motera vaovao Hartsila HFAO manana tanjaka 9 megawatt noraisy nanampy ny famokarana any an-toerana any Antsirabe kosa mitony fanarenana ny mpamokarana tao arin'ny fahasimbanana azo azy ka natao hanamafisana ny famatsiana herinaratra ao avakina karatra sy hanohanana ny tambazotra mifandray amin'ny Antananarivo ny famatsiana natao. Tsara tsaivina foana fa zahay dia mpiara-miasa mpiara-miombona ka mijirama sy amin'ny fanjakana mahatsiaro manana didy zay manazava hoe tsy mbola tomombana androany ny famatsiana herinaratra ao Tamatavy tsika amin'ny teny izao nisy fitsidihana nataony manam-pahefana teo atoerana androany niverina nijery hoe manahoana izy ao niverina nandeha ny 1000 manana 70 megawatt tsika izao haitsika hoe mandalo fotoana sarotra kely ny ao amin'ny Tamatavy 4 mbola tsy tomombana ny 1000 dia mbola maezaka manamboatra zay fa tsy manamboatra an'izay fotsiny nefa ny ataonay fa en parallèle zay efa misy ekipa manamboatra ny 1010 izay zahantsika ho vita alohan'ny faran'ny volana Jolay mba hanome 4 megawatt fanampiny dia ankoatran'izay ihany koa misy ny 1019 zay eo mpanaovana anazy zay eo mpanamboarana anazy indray alohany amin'ny 15 Aogositra hoentinay. Ao anatin'ny ezaka lavitra ezaka amin'ny sehatry ny angovo manamafy ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo avaozina ary manohana ny orinasa Jirama ireo sehatra tsy miankina anisan'izany ny Filatex Energie izay nanambara fa hanamafy ny fahafahamamokatra sy hanafaingana ny tetika asa angovo madio eto Madagasikara. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa olona 3 maty 5 no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga teny amin'ny lalam-pirenena fahaenina teo amin'ny Fokotany Ankiabe commune ambanivohitry Beramanja district Nambilobe androany talata maraina tokony tamin'ny rora sasany. Raha ny loharanom-baovao nisy fiara minibus iray mpitatitra olona avy any Ambanja ho an'ny Diego Simba teo Ankiabe nivoaka teo ivelany ireo mpandeha tao anatiny. Nandritra izany no nisy fiara sprinter avy any Ambanja ihany koa ho an'ny Ambilobe ka nandonany ireo mpandeha nitsangana teo akaikin'ilay minibus nalefa avy hatrany any Diego ny olona naratra iray fa ny 4 kosa ao amin'ny hôpitaly be an'Ambilobe. Fantatra fa avy any Ambanja ireo olona moy ny ainy ireo. Vaovao ny tontolo iainana alamando efa simba mirefy 2.3 hektara no tafaverina amin'ny laoniny nanomboka ny taona 1.4 ka hatramin'ny taona 5.4 vokatry ny fiarahamenta ny vondrom-piarahamonina eny fotony ao amin'ny Komatsa corridor Marojezy tsara tanàna Anjanahary be sud sy ny fanohanan'ny WWF Madagasikara. Velarantany mitovy amin'ny abeny tanantanarivo no voakasika izany fanarenana izany ary mihoatra lavitra no ny tanjona voalohany napetraka izay 700 hektara ny vokatra azo. Tsy resaka fambolena azo fotsiny nefa ny fanarenana ala fa ny tena zava-dehibe dia ny mamela ny zavaboary iverina amin'ny laoniny ho tafarina ary azo hery tsikelikely indray. Atao amin'ireo commune ambanivohitra maro any avaratra nandray anjara tamin'ny fisafidianana ireo toerana sy ny fomba anarenana ny ala ny vondrom-piarahamonina. Niezaka nataon'izy ireo dia nahafahana namela ny ala hiavao indray. Efa hita taratra sady ny vokatra satria miverina tsikelikely ny karazany zava-manan'aina mihatsara ny kalitaon'ny tany ary mihamafy ny fahafahan'ny ala miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Ankoatra izany manampy amin'ny fiarovana ny loharanon-drano sy fanatsarana ny famokarana eny an-tanimbary sy ny tany fambolena ary ny fitandrona ny arena voajanahary ny ala salama tsara. Araka ny nambaran'ny WWF Madagasikara ny fanohizana dia ny tetikasa dia vokatry ny fiaraha-miasa ny vondrom-piarahamonina ny tanora ny vehivavy ary ireo mpisehatra eny ifotony. Tsy hoe tany feno azo maniry fotsiny mantsiny ny ala narenina fa vakoka velona miaro ny tontolo iainana sy vato fototra anorenana no avy mamiratra ho an'ireo taranaka faramandimby ho ihany ny fanamafisana.
Vaovao makasika ny fanatanjahantena tontolon'ny baolina kitra ho fantatra afaka ora vitsy ny ekipa voalohany ahazo ny tapakely hiatrehana ny dingana famaranana amin'ny fiadinany ho tompon-daka maneran-tany na ny mondial 2026 eo amin'ny taranja baolina kitra. Ifanandrana voalohany amin'izany i Espagne sy France amin'ny 10 ora alina ora eto Madagasikara ao amin'ny kianjan'ny Dallas. Itantana ny fionana faharoa ho an'ny rotonta amin'ity lalao ity ny mpitsara avy an'ny Salvador Ivan Barton. Anampy azy amin'ny mandritra izany ihany koa i David Moran, ilay Nicaragonian ary i Antonio Purio. Mpitsara faefatra avy an'ny Suède. Efa samy nampiseho fahavononana ny ekipa rotonta na izany aza nefa samy manana olana amin'ireo mpilalaony avy ny mpanazatra rola avy amin'ny ekipa frantsay sy ny mpanazatra espaniola raha ny vaovao samihafa. Samy misy mpilalao tompo-toerana naratra manko ka ina tsy afaka hiakatra kianja amin'ity lalao ity, isan'izany i Robin sy i Pedri ao amin'ny ekipa ny Espagne izay voadona teo amin'ny lohaliny. Ao anatin'izany ihany koa i William Saliba sy Dayoto eo amin'ny ekipa frantsay saingy mety ao anatin'ireo ijoro ihany nefa izy ireo raha ny nambarany mpitsabo. Tsy aivina fa fanteliny amin'izao manasa-dalana amin'ny mondial 2024 izao ny fiainan'ny rotonta ka indro resy i Frantsa. Raha ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny radio MBS moa dia isy ny fitantarana mivantana amin'ny onjam-peo izay raisinao maridrefy ny MBS radio amin'ny ty lalao manasa-dalana sy ny lalao famaranana izany. Maresaka avy any ivelany mikasa anamafy ny fiarovana ny ankizy amin'ny tambajotra sosialy ny vondrona Europeana. Anisany tolo-kevitra hodiniana ny famerenana ny taona farany ambany, ny famerana taona farany ambany azahoany ankizy mampiasa ny tambajotra sosialy. Miaraka amin'ny fanamafisana ny andraikitry ny orinasa lehibe mpamokatra ho fiarovana ireo mampiasa ny teknolojia fa indrindra ny ankizy. Ny antsipriana izay. Hanolotra tolo-kevitra vaovao ho an'ireo firenena mpikambana ho fiarovana ireo ankizy manoloana fampiasana teknolojia ny filohan'ny voameran'ny vondrona Europeana Ursula von der Leyen. Tanjona amin'izany ny fanamafisana ny fiarovana ny ankizy amin'ny fampiasana tambazora sosialy sy ny interneto. Araka ny fanazavana, ilaina ny famerana ny taona farany ambany ahafahan'ny ankizy mampiasa ny tambazora sosialy. Ho an'ireo ankizy latsaka ny 13 taona mampiasa ny tambazora sosialy dia tokony mbola eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe na ny ray aman-dreny ary ferana ihany koa ny fotoana ampiasana azy. No mafisa ny fahatsikilalao ny tambazora sosialy ary raha mbola avela hiditra malalaka amin'ireo sehatra ny ankizy dia mety hampitombo ny olana ara-tsaina sy ny fekinan-doha amin'ny efijery izany. Manamarina izany ihany koa ny valon'ny fanadihadiana vao tsy ela, manambara fa adiny 4 ka hatramin'ny adiny 9 isan'andro ireo tanora no eo anoloan'ny efijery ary 30 isan-jaton'ny ankizy no efa niaina olana ara-petsepo sy ara-tsaina vokatry ny interneto sy ny tambazora sosialy. Isan-kilany, nanoana ny fampiasana rafitra fanamarinana taona i Ursula von der Leyen mba azahoana antoka fa mifanaraka amin'ny taona ny fampiasan'ny ankizy ny tambazora sosialy. No mafisiny ihany koa fa anjaran'ireo orinasa tompon'ny tambazora sosialy no miantoka ny fiarovana ny mpampiasa indrindra fa ny ankizy ka tokony hitondra andraikitra amin'ny fiarovana ny sehatra nomerika izy ireo. Dokosandray ary raha tsika ireo tranga hafakely maneran-tany. Biby matinika anisan'ny fianakavian'ny kangoro monina amin'ny nosy Rottnest Island any Australie ny koka mirefy 7 ka hatramin'ny 4.5 cm ny halavan'ny vatany, 5.20 ka hatramin'ny 3 cm ny rambony ary 5 ka hatramin'ny 5 kilao eo ny lanjany. Antsoina hoe biby samatra indrindra eto an-tany ny koka satria toa mitsiky mandrakariva ny endriny, saingy tsy midika fa tena mitsiky foana izy fa ny firafitry ny tavany sy ny vavany mahatonga azy ho toy ny mitsiky lalandava. Boribory ny tavany, madinika ny sofiny ary lehibe masony ka manome endrika malefaka sy sarika. Tsy matahotra olona ny koka ka mora manatina mpizahatany. Nanomboka nalaza eran-tany ny koka tamin'ny taona 2014 rehefa niparitaka tamin'ny tambazora sosialy ireo selfinerahana taminy. Na dia malaza aza ny koka dia sokajiany UICN ho biby marefo satria miaina anisan'izy ireo any amin'ny toeram-ponena voajanahary. Noho izany dia tsy tokony homena sakafo na kitihana izy mba hiarovana amin'ny fahasalamany sy ny fiainany.
Ny Salardo uni kosa dia velara-tany rakotra sira lehibe indrindra eto tany any Bolivia. Mirefy 57 kilometatra eo ny halavany ary 10 kilometatra eo ny sakany. Tokony ho ray alina taona lasa izay noho ny fironany rehefa ritra ireo farifa iny, indrindra ny Lago Minchin, ka navelany teo ny sosina sira matevina. Ahitana pahany lehibe amin'ny tahirina lithium meratany ny Salardo uni, ka mahatonga azy ho toerana manan-danja ara-toekarena sy ara-stratéjika. Mandritra ny vanim-potoana ny orana, eo anelanelan'ny volana janoary sy martsa, dia rakotry ny rano manify ny velarany ka laza fitaratra voajanahary lehibe. Taratra eo amboniny ny lanitra sy ny rahona ary ny tendrombohitra manodidina, ka mahatonga ny olona hatsapa ho toy ny mandeha eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany. Izany hatsarana tsy manam-paharoa izany mahasarika mpizahatany sy mpakasary avy amin'ny lavalon'izao tontolo izao hitsidika ny Salardo uni. Eto am-pamaranana izao fampahalalam-baovao izao dia patsahivina hatrany ianao mpanaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS fa misy ny fitantarana mivantana ny lalao manasa-dalana ho an'ny fiadinany amboara eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra manomboka amin'izao lalao manasa-dalana izay fanindranany Frantsa sy Espaina izao ao amin'ny onjam-peo MBS radio izay ataon'ny ekipa eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo izany itoy-rampitso ao anatin'ny lalao izay manaraka moa izany ary tsy farana raha tsy any amin'ny lalao famaranana. Ny tenako mametraka ny soavatsara mankasitraka anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.